taitra ny fo ary vahotra ny lela raha vantany voanandre fa namono tena ilay vadiny John Carter na ilay mpandihy ny mpanakanto Jean Aimé izay vao maty ndaosam-pahafatesana nolozam-piarakodia izay nahazo izy ireo voatsy ela teo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tranga mampalahelo izay tena navaky fo tamin'ity androandroany ity no tena iompanantsika atao anatin' ity vidéo ity. Raha miresaka fahafatesana dia na izaho na ianao tsy misy afa-manoatra rehefa tonga amin'izay fotoana tsy maintsy handozana an'ity tany mamintsika ity ary tsy misy ny olombelona afaka hionina sy hipetraka eto ambonin'ny tany mandrakizay izany fa io moa zany toy ny volovarin'Andriamanitra zany isika olombelona rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy akany antsika dia tsy maintsy mandeha isika na efa vonina na mbola tsy vonina ary amin'ny lafin-javatra maro no isehon'io fahafatesana io. Ao ireo zay maty noho ny hanterana, ao ireo zay maty noho ny mosavin'olona, ao ihany koa ireo zay maty noho ny aretina maro samihafa ary ao ihany koa ireo zay maty noho ny lozam-piarakodia sy ny maro hafa ireny. Eo ihany koa ireo zay mbola tsy tokony ho faty akory fa noho ny tsy fahafehezana fo ao anatin'ny alahelo sy ny maro hafa dia lasa mamono tena izay dia tafiditra ao anatin'ny tranga isehony fahafatesana avokoa izany rehetra izany. Tsy hay azavaina io resaka fahafatesana io ary na dia efa fantatsika zanak'olombelona aza fa tsy maintsy tonga foana izay fahafatesana izay dia tampoka foana izy io rehefa tonga amin'ny fotoana ny hifandozana izay ao anatin'izay resaka fahafatesana izay. Ary io fahafatesana io dia tsy mifidy sarangan'olona na ianao mahantra na ianao manan-karena na ianao olo malaza na ianao olo-tsotra fa rehefa tonga ny fotoana ny hahafatesana izay dia tsy misy voavahan'ny vola intsony ao anatin'izay resaka fahafatesana izay. Nampanan-karena be tahaka ny ahoana aza ianao fa tsy afaka ny hanaraka anao any ankoatrany ireo harembe sy ny fanananao tetỳ ambonin'ny tany ary na dia malaza tahaka ninona aza ianao dia tsy afaka hanaraka anao any ankoatrany ihany koa izany lazanao izany fa tsy maintsy mijanona etỳ ambonin'ny tany ihany koa. Efa maro ireo zay manan-karena be ny ndaosam-pahafatesana ary efa maro ihany koa ireo zay kalaza be ny ndaosam-pahafatesana izany fa tsy misy tafaverina intsony mandraka teny androany ary tsy misy izay azony vola natao intsony tao anatin'izany hoe resaka hiadina amin'ny fahafatesana izany. Izao zany proof fa ny vola sy ny laza ary ny harembe dia tsy afaka ny hividy fiainanao etỳ ambonin'ny tany fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hahafatesanao dia tsy maintsy mandeha ianao na efa vonina na mbola tsy vonina. Raha ny tranga tena nampalahelo tamin'iny herinandro lasa teo iny dia ny fahalasana ny Idona izay mpandihy tao anatin'ny tarika Jean Aimé fantatry ny maro amin'ny anarana hoe John Carter izay naty noho ny lozam famovizana izay nahazo azy ireo araky ireny hitantsika miparitaka tamin'ny serasera sosialy Facebook ireny satria tratra ny lozam famovizana ny tarika Jean Aimé ary mbola mitsabo tena any amin'ny hôpitaly mihitsy Jean Aimé izay chef de groupe izy ireo sy ireo rehetra naratra tao anatin'izay lozam famovizana izay amin'izao ankehitriny izao. Tsy ny andrela tao anatin'izay loza izay nahazo an'ity mpandihy ny tarika Jean Aimé ity izay fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe John Carter ity dia nanao fanambarana ny vadiny izay olotiny izany tao anatin'ny Facebook ny tao. Nilaza moa izy tamin'izany fa ny maty dia tsy afaka hiverina intsony fa ny maty kosa ho izy dia afaka arahana. Fanambarana izay miendrika fa tena maharary azy izay nilazany olotiny izay ary fanambarana izay manambaram-pahabe maso fa tena tsy zakany intsony ny miaina tsy misy an'ilay olotiny tao anatin'ny izany rehetra izany fa io moa zany toa tsy nisy taitra firiny rehetra satria ny heverin'olona fa
fihetsehampo ao anatin'ny alahelo tsotra ilay izy satria maro ireo olona izay mandao havana ankaiky na ihany koa olontiana dia manao fanambarana miendrika tahaka an'izany fa rehefa aveo dia vomboatra ihany ny saina ao anatin'izay fampahirezana sy ny maro hafa izay. Tranga mampalahelo izy io ny tranga tany Belotsiritsiribiny. Tsy mbola voalevina akory i Donna na i John Carter izay mpandihy amin'ny tarika Jean-Aimé izay tojo lozam-piarakodia ny alatsinainy lasa teo iny dia fantatra fa namoifoy ihany koa i mpandahy izay vadiny tamin'ity androandroany ity. Vata mangatsika roa be izao no hiarahalevina nefa sady bevoka ihany koa i mpandahy amin'izao fahalasana ny Donna izao ary izao namony tena izao. Avy any Fianarantsoa izy io fa nandehanandevana any Belotsiritsiribiny. Kanjo tany dia namony tena ho ireo ankaiky azy izay samy mpandihy ao anatin'ny tarika izy mivady reto. Namony tena araka izany ny vadiny John Carter. Ny maty ho izy tsy afaka miverina fa afaka arahana ho inambaran'izay. Ka noho izany dia mbola tsy voalevina akory ny fatin'ny John Carter na i Donna any Belotsiritsiribiny any dia izao namony tena izao ndray i mpandahy izay vadiny John Carter no sady bevoka any Belotsiritsiribiny any amin'izao ankehitriny izao. Tena nanaitra ny fo izany ary nanaitra ireo mpanarabavao rehetra indrindra fa ireo mpanakanto sy ny mpandihy rehetra amin'izao ankehitriny izao ny fahalasanany ireto olona roa mpivady reto. Ny lehilahy izay maty natao sy-pahafatesana noho ny lozam-piarakodia fa ilay vehivavy kosa dia maty namony tena izay tao anatin'izay tsy fahazakany ny ahitany handevina ny vadiny tany Belotsiritsiribiny izay. Mbola eo ampiandrasam-paty araka izany izy ireo no namony tena izao ity vehivavy izay fantatra amin'ny anarana hoe mpandahy ity no sady mpandihy ihany koa ao anatin'ny tarika ity no izao namony tena izao noho n'izay tsy fahazakany na dona mafy nahazo azy ny laozany olontiany izay tao anatin'izay indray mpimaso zay. Ka dia samy maty araka izany ireto olona roa mpivady reto amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo azy ireo izao ekena fa tena mafy dia mafy izany mandao olona roa be izao indray mpimaso zany telo miaraka amin'ilay zaza ao anaty kibony zany mazava ho azy fa atao ahoana moa rehefa izay no lahatra nandaharany ao ambony ao izay fahalasanany reto mpivady izay tena mbola tanora dia tanora ireto amin'izao ankehitriny izao. Ka dia mirary finonona feno tompoka ary miondrika mpanajana tanteraka amin'ireo fianakaviany manamanjo amin'izao ankehitriny izao mafy dia mafy izany mandao zanaka mandao namana mandao havana mantsakaiza izany ao anatin'ny indray mpimaso be izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.